Ao ve nareo rehetrarehetra mankasitraka anareo naraka fandaharantsika rehetra dia live betsika menakavy efa be dia be mihitsy ilay izy dia tena tsy araka intsony fa elana tsiny aminareo rehetrarehetra le tany aloha zany somary mahavaliana aloha fa na izany na zany raha ohatra ka tsy hitako ilay izy dia afaka mamerina ianareo dia mba averiko indray zany ny hovaliana ilay izy aloha dia voalohany ho anareo izay nanao coucou dia coucou be dia be, ho anareo izay nanao bonjour dia bonjour daholo, ho anareo izay nanao salut dia salut daholo, ho anareo izay hoe misy olona afaka azy iresahana ve dia hoy izy hoe eny tompoko misy afaka azy iresahana dia afaka tohizanareo ilay commentaire le resakareo fa tsy maninona mihitsy. Alefa zao re inona ry ny fanontaniana matsika le toka aketo hoe inona no mahatonga ny tsirinaina mora tonga? Mampatonga le tsirinaina mora tonga dia reraka lahy. Inona mandreraka ny lehilahy voalohany indrindra dia efa averiko foana fa ilisany dia mamono ny vatany lisany. Variana manao fiainany lisany fa tsy mahay mitsinjo ny ho avy. Rehefa tonga taony lisany dia lasy lisany mirevy milely amin'izao karazam-behivavy rehetrarehetra izao. Misotro toaka manao boboka be, manao revy miaraka amin'ny bandekama sy ny namany. Sigara koa etsy andaniny miakatra be dia be. Lisany ange tsy robot tsy robot lisa fa olombelona. Noho izany tsinjovo ny vatany lisany. Raha tia lisany te hiadana tsara eo ambony fandriana hampiadana madama dia tsinjovo aloha ny vatany lisany. Afaka mirevy fa atao kelikely. Ny vola sasany kokoa tsy voatery anaovana rehefa mba tsinjovo no avy lisany. Tsy maintsy anambady nge lisany. Te olona nina fotsiny amirevy miaraka amin'ny namana fa tsy tokony angoniko ty aloha. Dia le mifoka ihany koa mba kely fotsiny foana fa tsy te atao be dia be ilay satria tsy manjary lasa le sigara nge simba tsy mampatavy any lisany ary mampikoaka sy mikofona ihany koa dia ambonin'izay madama koa lasa mangidy koa vavany lahy dia kamo madama norika. Ny adi-tsaina dia izy tafa ohatra loatra tsy vehivavy ihany misy adi-tsaina fa lisany ihany koa. Lisany rehefa manambady tsy maintsy be adi-tsaina satria lisany tena tompon'andraikitra ao amin'ny tokantrano ao fa tsy lisany no tompon'ny vola zany tiako lazaina. Dia iny adi-tsainy lisany iny mampikorotana lisany mampitorobona lisany dia lasa anisany mandreraka ny lisany koa. Ny sakafo koa etsy andaniny indray sendra tsy ampy. Raha tsy ampy sakafo lisany dia hodoriko ny toaka sy ny sigara malemy ny taolana dia izay mampatonga an'ilay tsirinaina mora tonga. Fa tsinjovo ny vatany lisany aloha dia amin'izay mba somary elaela ny voatonga ilay tsirinaina. Aloha averiko indray ary atahoana indray zany mihazona ilay tsirinaina raha ohatra ka hoe tonga ilay izy zany. Raha ohatra hoe any anaty fory, any lavapory any zany ny bibitelahy dia tsy maintsy esorina aingana aloha. Dia ohatra hoe ity zany izao ilay bibitelahy, ity zany izao ilay bibitelahy dia somary azonina kely ahodikodina kely ohatr'izao ilay bibity tsy maintsy hoe tsy aholakolaka be fa azonina atao ohatr'izao somary aholaka kely tsetsemana zany ny lohan'ilay bibitelahy dia somary ohatra manadinidiny kely lahy avy eo. Rehefa avy eo iny tsy lasa mivoaka ilay tsirinaina avy eo dia somary miemotra ilay izy avy eo dia rehefa miemotra ilay izy dia afaka ampidirina indray ary anaty lavapory dia atao ohatran'izay foana ilay izy dia amin'izay tsy tonga aingana. Est-il possible de discuter avec vous? Ien tompoko ho anareo izay hoe manafantaniana tonga dia apetrao ilay izy fa tsy maninona mihitsy. Coucou, fetraka eny amin'ny tranonjaza na ny fiterahana ve raha ohatra ka 25 ans vao mbola virginy ny vehivavy azafady. Ho an'ny vehivavy rehetrarehetra na 25 taona indria na 30 taona indria no hoe mbola virginy tsy misy olana mihitsy izany. Tsara kokoa nge hoe mba manambady indray izay vao hoe milely sy manokatra fe. Fa kosa le fivoarantsika olombelona ankehitriny dia mampalahelo lasa aloha loatra ilay izy. Fa tsara kokoa zany raha hoe mijanona mandra-pahatonga andry manambady izay indray vao manokatra fe. Dia omena note tsara be aloha indray amin'izay satria tsy indray izao mbola mijanona mbola virgin foana efa 25 taona dia asony foana ilay izy fa tsisy maharatsy an'izany. Dia fanontaniana manaraka indray dia tu n'as rien, je t'en fais venir be mihitsy. Dra dia mbola tsy mahita rampory amin'ny fomba ahoana no ahitako an'izany. Tena ratsy izany.
Inona zany ny tiany ho resahana amin'ity? Mbola tsy nahita ranopory amin'ny fomba ahoana no ahitako an'izany. Le ranopory tiany ho lazaina angamba ty le hoe fontaine. Mety eo amin'ny fontaine angamba tiany ho lazaina. De raha ohatra lazany ka hoe mbola tsy nahita le vehivavy le fontaine de mila mianatra any amin'ny efa nisy vidéo tamy momba ny point G. De izay no ahitany an'le hoe raha hoe fontaine ilay vehivavy, raha izay no mampatonga vehivavy ho lasa fontaine. De fanontaniana manaraka hoe ny vehivavy ngeza ihany ve no fontaine? De amin'ny ankapobeny ny vehivavy ngeza no fontaine, fa kosa zareo tsy voatery hoe rehefa ngeza ihany zany le be rampory, fa kosa ny fahaizany lahy milalao vehivavy zany mampatonga an'le izy, fa tsy hoe rehefa matavy ihany de misy hoe lasa fontaine de le mahiry zany tsisy fontaine, tsy izay le izy, fa ny fahaizany lahy milalao an'le fory sy filalaovany lahy zay no mampatonga an'le vehivavy ho lasa fontaine. Fa tsy hoe le matavy ihany zany de mianjika matavy be daholo le rony, tsy izay le izy. Na matavy na kely ny fahaizany lahy mikolokolo anazy fotsiny zava-dehibe. Aleo lamina moramora. Eny eo, alamino moramora fa tsy misy olana mihitsy ka. Salondry ampianaro manexité. Atahoana zany ny manexité? Eny ary. Alaina ohatra efa nisy tany amin'ny préliminaire tany fa aleo zany amorona préliminaire ndray zany zao de zao hoe. Ohatra ndray zany nareo roa, tsy ao an-trano ndray zany nareo roa, ohatra nanao pique-nique nareo. De nareo moa zany ohatra ka hoe lely any an-dalana zany nareo, tsy voatery hoe leny amin'le misy olona tsy azo atao satria tsy maintsy hisy akasary ihany koa nareo raha ohatra ka any amin'le misy olona, fa mba ohatra hoe maka toerana afaka manofa hôtely nke nareo roa e. Hôtely misy trano kely de ampiana tokotany, piscine kelikely de zay eo nareo afaka milely eraky ny tapin-tanety rehetra io. De atao hoe any tokotany zany nareo, atao hoe nanofa hôtely nareo roa zany de eny amin'ny tokotany zany nareo roa no ilely aloha. Atao hoe samy miaraka misakafo eo tokotany eo nareo roa de alay madama de sy fahana madama ramose de tara koa ela avy eo, de eo koa ela mihinana le sakafo de mifanoroka kely. De mifanoroka indray avy eo de mifampitatana aloha. De sady mifamahana eo aloha nareo roa, mihinan-kanina de mifampisotro sy zava-pisotro hoaninareo io. De afaka ihany koa sady mifampikitikika nono sy mifampikitika fo eo. Rehefa vita mifampikitikika eo de tsy maintsy hoe mandro ihany aloha nareo fa tsy hoe vao tonga aloha de mifampikitika eo, tsy maintsy mandro foana mialohan'ny zavatra rehetra rehetra. De avy mifampikitikika eo amin'ny latabatra manodididina eo ary ohatra nareo. De afaka mandeha eo amin'ny de afaka indray mifanoroka moramora, le mifanoroka tany anaty lesona nilazaiko taloha de miakatra midina de afaka maty kafe sy kavanana. Tsy voatery hoe zay foana akory hoe tsy zay foana akory, fa mba rehefa ohatra zany ka hoe mba hovaina le izy e, ohatra somary lisa mialohan'le kotrana na lehilahy na vehivavy de mba ahetsiketsika tsara daholo ny tanana, ny ratsan-tanana ihany koa, ny loha, ny valahana, ny tongotra ihany koa, satria tsy maintsy hihetsika kotrana daholo ny vatana rehetra rehetra. Ny lehilahy indrindra indrindra satria ny taolana lisa mafy be de tsy hainy de lisa raha vao le mitsangana eo de eo le mahatonga valahany lisan'le mora marary satria tsy inona le mitsangana mandreraka le izy de mba mila mikotrana kely zany lisa mialohan'ny ady atao. Madama ihany koa eo ihany fa zany hoe mba mikotrakotrana milamindama kely eo fotsiny tsisy olana zany. De rehefa vita zany ianareo aloha fanoroka milamindamina akaiky ny latabatra sy ny anina eo de eo ange rehefa mifampikitikika ianareo de tsy maintsy hoe eo foana le lasa taitra ny vehivavy aloha e. Ny vehivavy tsy inona mora taitra ny vehivavy rehefa kitihana. Elahy koa le mifanoroka zany no tiako lazaina de mba hoe samy atao milamina tsara le izy. Atao milamina ohatray. Atao milamina ohatray. De atao milamina ohatray. De mba atao miadana kely miakatra moramora de misopirana moramora de misopirana moramora. Atao miadana ohatran'izay le izy. De afaka kakerina moramora kokoa atao amin'ny molotry ny anankiray eo de afaka somary ohatra hoe manaraka madama na hoe miemotra koa ela amin'izay fotoana izay.
Mbotra zay zany mbotra familafila ohatr'izay nareo roa ohatr'izay zay nge le kilalao am-pitevana mifamilafila kely eo aloha nefa raikitra ihany farany vita le fanorokorika kely de lasa indray ohatra fampitatana de trotrony ela indray ohatra madama de nareo moa zany aty tokotany de misy latabatra eo akisaklisany indray le vilisiny rehetrarehetra de eo ambony latabatra eo indray lisany elasy madama eo indray lisany ohatra alana ny slip madama tsy voatery tonga de alana aloha fa somary na le slip fotsiny de eo aloha nonono ela eo forony miaraka amin'ny slip mandritry ny 2 minitra kely eo sy de atao ela be akory na afaka atao ela be reky fa mamaky ao aizy nareo roa tsy na ola manao pique-nique ako tsy maharatsy an'izany de madama koa tsy maintsy tomo madama lohany ela ny volo zany ny tana madama koa zany somary mitikodina manalazy ihany tsy maintsy hoe mila atao mandomando tsara zany ny lavapory madama satria raha vao tsy mandomando izy de manjary marary le lavapory raha ohatra hoe ampidiry lisany ihany le biby ao anatin'izay fotoana izay madama de tsy maintsy hoe ho taitra ihany koa satria afaka kitihan'ny lisany koa ny nonony de rehefa mikitika vehivavy lisany de mba atao somary miadana ohatr'izao raha tsy atanany lisany zany somary atao miadakadana kely ohatran'izao le izy de mba iny mba hoe miadana kokoa le izy zany amin'izay fotoana izay atao miadana ohatran'izao fa tsy atao kosokosoka be maika ao tsy de mety tsara izy fa mba atao miadakadana moramora ohatr'izao le izy na ohatra hoe mikitika ary amin'ny hitanareo atao amin'ny fe ihany koa de amin'ny tenda ihany koa raha ohatra lisaka ka hoe ka hanoroka vehivavy de somary kitihana kely miadana ohatr'izao atao amin'ny tarehy somary atao miadakadana zany le izy somary atao miadana afaka ihany koa lisany ohatra hoe raha eo am-panorona ohatra de afaka asolo lisany ohatran'izao ny tenda vehivavy tsy kendaina akory ty zanak'olona fa amono zanak'olona eo lisany de gadra fa asonona ohatran'izao lisany zany rehefa hoe hiaraka ilela vehivavy de mba mila somary malemy kokoa zany ny vatany lisany tsy hoe malemy be zany fa somary malefaka kokoa mihoatra amin'ny isan'andro raha ohatra zany azolo lisa moramora eto zany tenda madama afaka moramora ohatr'izao de avy eo afaka azolo lisa moramora ohatr'izao ny soka de reo tsara fa tia madama ngeny de avy eo lisa manoroka anazy avy eo de tana lehilahy anankiray indray mikitika forony ary ambany ary mety ihany koa zany de vitanareo fanorokorika eo ambony latabatra sy ny rehetrarehetra de lasa indray ohatra miova toerana misy seza anankiray ery lavitra ny zaridaina ery de eny indray lisa manapitra volo biby sy milalao vory de afaka mitoy elaela kely ohatran'izay MP eny eo hoanareo izay mandefa MP de tonga de soraty le izy fa tsy solana mihitsy manam-potoana tafitafana ve nareo kokoa maman ahoana no alalana ny lehilahy tena tia ahoana ny lehilahy lalana hoe ny lehilahy tena tia de voalohany lehilahy pe tsara velatsia tsy fantatry ny zany mihitsy hoe ny lehilahy ohatra ny ahoana ny tena tia fa kosa ny lehilahy raha mbola latsaky ny 5 taona ho tsisy lehilahy matotra zany zay lazaiko indray kala piso kely raha mbola mpianatra ianareo afaka manao sipy ndry aloha fa aza eritreretin ndreo tena tia le vatoko mandrakizay diso be ndry amin'izay afaka manao sipy ianareo ohatra fanoroka kely sy mifampisaka amina kely de zay fa le milely aza atao maika loatra amin'izao nge mampalahelo nge ny vehivavy ny ankamaroan'ny vehivavy rehetrarehetra vaky vody aloha loatra ireny nge lainga tsara lahatra ny lehilahy nampatonga an'ireny tsy nisy vehivavy ny safidy mihitsy tia maka vody ka raha fa tonga de tena tiako be lery tsy nana safidy an'izany vehivavy fa entin'ny fitiavana raha te halala zany hoe ity lehilahy ity ve tena tianako voalohany aloha izy de manaja ny safidy indrindra de ndry koa aza maika loatra milaza indry hoe ajanona tsy ilentsika raha tsy rehefa any amin'ny tokantrano ka raha manaja an'izay izy tia ndry izy zay para mody mety tsara vela ndry ndrikaka tsika ndraiky izay feritona miaraka tsika ndraiky izay rotona miaraka de ahoana kosa moa zany vao mivadika ny hevina ohatray de dikan'izay de tsy tia ndry izy zay mila manaja ny safidy ndry zany ny lehilahy raha ohatra ka tena tia ndry ambonin'izay ihany koa izy mila hoe mitsinjo ny hoavinareo roa indry ihany koa de mila mananatra anazy mitsinjo ny hoavinareo roa ve izy raha mbola mpianatra ianareo roa misipa de mitsinjo ny hoavina ianareo miaraka mianatra ianareo mianatra ho bôsista ianareo roa fa tsy hoe ndry irery na ilery irery mifanora amin'ny fianarana mifanora amin'ny zavatra tsy mety
dia tsy mahazo mipingapinga maika loatra ho afa tsy hoe maika ho aiza akory. Ahoana indray koa lehilahy ny lalàna azy hoe tena tia. Ity message ty aloha piso dia ndry aza manaiky le ry zao le hoe manome toky aza matoky lehilahy zany. Androany izy milaza andrio fa je t'aime. Raha pitso izy efa mahasipa vaovao je t'aime koa le sipa vaovao ary. Tsy ny zavatra lazain'ny lehilahy mivavany akory no ahalalana anazy hoe tena tia izy fa ny zavatra ataony. Rehefa tena tia ny lehilahy dia mahay manaja vehivavy izy. Vitany manaja ny fanapahan-kevindry. Raha ohatra ndraiky sendra hoe tsy manana ohatra hoe any am-pianarana ianareo iray kilasy eo adinondry tampoka ohatra ny stylo dia le ry nefa tsy manana dia ameny andry le izy dia tia izy zany izay. Fa tsy jereny fotsiny ndreo tsy nanana dia zahako ary ato mananako za tsy ameko ny anahy. Dia tsy midika akory hoe tonga dia tena tarabe andry izay fotoana izay fa mitsinjo ny hoavinareo roa izay ny tena ahalalana ny lehilahy hoe tena tia. Ary aza maika loatra ndry fa any amin'ny 5 taona andry izay vao mandinika lehilahy hoe tena matotra tokoa hoe tia lehilahy ity. Fa raha mbola latsaka izay mbola ao anatin'ny revi-dity izy tsy ho lasa vaty ndray izany. Izany asa maika andrasy foana amin'ny fotoana fa tsy manino fa allo andeha miadana eo. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Eny eo. Mafy ianao mba kozy. Zany ve? Eny areo misaotra betsaka anao mafy ahoana moa izany. Ny resaka ato amin'ny pejitsika dia fiainana andavanandro, ny fampizarantsika dia fampianarantsika dia irariana ny tanora malagasy mba hitsinjo ny hoaviny. Izay ny tanjon'ny pejy mba hoe ho tonga saina ny tanora aloha satria ny tanora no hoavin'ny firenena. Inona no tokony atao raha te ho ngeza filahiana? Miandry izay tsy valiany composé rehetra ny mesazinay. Inona no tokony atao raha mbola vao ilely asiana rora ve sa ahoana mampiditra anazy? Inona no tokony atao raha te ho ngeza ny filahiana? Ho an'ny lisan'ny teo bebibity zany raha ihany no azo atao. Manao plastic chirurgie. Izay ihany. Satria fomba ahoana moa izany hoe bibitiny lehilahy ohatran'iny dia aiza ilany havita ampitomboana ny ohatran'ny lasa ohatr'izay indray? Tsy possible izany. Be dia be menaka hoe amidy any amin'ny dokotera, mila manantona sexologue lisana dia any no misy dokotera mivarotra ilay izy hoe hosorana lasa ny zavatra izay. Fa kosa raha ohatra hoe ohatr'izay izany ny habeny bibitiny lehilahy dia tiany lasa ngeza be ohatra hoe dia aiza moa izany ilay dokotera nahita an'iny tapany? Manao plastic chirurgie dia lasa mihalava ilay izy. Fa kosa mbola averiko ihany ho anareo izay manao plastic chirurgie isaky ny 5 taona ireny tsy maintsy soloina dia manomana vola amin'izay fotoana izay. Ary ny atahorana koa indraindray ohatra sendra ilay dokotera eo hoe sendra maty tampoka dia dokotera hafa indray no hitsabo anareo dia samy hafa ny mari-pahaizan'ilay dokotera teo dia ho sarotsarotra ihany anie. Noho izany ny afatra fotsiny dia hoe raha ohatra ka hoe io ny bibitiny lahy tsy ny hoe ngeza na kely na fohy na lava tsy izay ilay izy fa ny fahaizany lisan'ny mankafy. Izay ny zava-dehibe. Ny lehilahy rehefa tena tia dia mahavita manoroka ny vehivavy, mahay manoroka vehivavy. Ohatran'ny ahoana kay ilay manoroka? Eny ilay hoe miakatra midina misopirana ohatr'izao. Tsy voatery izay foana. Tsy ihany amin'ny lely foana akory ny atao hoe ny hoe lalam-piainana. Iny ange tsindry sakafo nga iny. Fa ny fiainana andavanandro. Manoroka kely amin'ny madama lehilahy, mahandro sakafo ny lahy izy dia izay dia efa manome hery ho an'ny madama zany mba mampatonga anazy hanao sakafo tsaratsara kokoa raha mahazo oroka kely avy aminazy. Tsy voatery hoe bisou amin'ny molotra. Ohatra hoe mametraka ilay vilia izy dia alainy ilany tany fa faly madama izay fotoana izay. Izany ange ilay kilalaom-pitiavana. Tsy lisan'ny rery akory no hoe tsy maintsy arahana foana ny tenin'ny lisany. Ekena fa lisany no lohany ao an-tokantrano, ny lehilahy no andraikina ny tokantrano, i lisany no mpitantana ny tokantrano. Tsy maninona izany. Fa ny vehivavy koa mba olona manana maha-izy azy satria lisany raha tsisy vehivavy tsy mahavita tena mipetra-drery.
adidin'ny vehivavy ny mitaiza, adidin'ny vehivavy ny manasa lamba, adidin'ny vehivavy mikosoka trano, adidin'ny vehivavy mitaiza zaza, mandinga fianaran'ny mpianatra, mikojakoja isan'andro, ny totaly ny vary mandritra ny ray volana, ny ekolazin'ny mpianatra isan-dany, korotana angesay madama ary lahy ino ny karama kotilizy rineny atadre misao dia tsy ampy aveo lakirana aveo raha ohatra ka lany aloha le vola. Ka izay zavatra izay mba ny angatahany vehivavy fitiavana avy amin'ny lisany, mila hoe mizara fitiavana lisana, oroka kely sakambina kely dia efa manala ny adi-tsaintsika ange zany zareo, manala adi-tsaina zany dia rehefa manoroka ihany koa dia mila mankafy tsara ohatran'izao dia amin'izay mba hoe tsara ilay izy fa tsy sarona aingana ny lamba, inona ny sarona anaty lamba ao, ilay bibita indray romotra be ilay bibita ilay ty tsy mahay ninina. Fatany manaraka inona tokony atao raha mbola voelely voalohany, asiana rora ve sa ahoana ny mampiditra anazy, elely voalohany izany lahy dia ve ampiana rora ve, io tsy maninona raha ampiana rora ka afaka ampiana rora fa tsy misy maharatsy an'izany fa mila fanomanana ho an'ny lahy raha ohatra ka hoe voelely lasa mavoelely dia mila fanomanana, indrindra ilay vehivavy miaraka amin'ny lahy koa ohatra samy voalohany ianareo roa dia mila fanomanana. Efa nisy vidéo tany amin'ny loha tany préliminaire, efa misy ihany koa ny resaka point G dia mila manomana tsara ianareo roa ary lahy tsy mahazo hoe tonga dia migidragidra be ohatran'izay fa mila malefaka ao efa ilely amin'ny vehivavy lahy dia mila malefaka tsara vatany lahy dia amin'izay mba taitra kokoa madama amin'izay fotoana izay fa tsy mahazo migidragidra be. Eo zao nareo roa ilay hoe voelely eo dia mila mianatra lahy hoe atahoana zany manoroka vehivavy afaka mihazona tsara eto amin'ny raha ohatra ka nafisafana azy dia saky kiteny laha ohatr'izao ny tarehany afaka somary atao ohatran'izao koa eto amin'ny tendany eto fa tsy hoe kendaina mafy be akory madama, afaka somary atao mora rehefa mikitika vehivavy lahy dia somary atao miadakadana kokoa dia mila manomana ihany koa lahy, tsy maintsy hoe rehefa mba mandomando ilay izay vao ampidirina any ilay vola, inona ny zavatra tian'ny vehivavy rehefa alohan'ny lely, ny zavatra tian'ny vehivavy rehefa alohan'ny lely dia tsy maintsy lahy zany ny guide aller, tsy maintsy manao izay ampientana vehivavy lahy, inona mampentana vehivavy aloha ny manoroka dia mila hain'ny lahy tsara mikitika anazy dia mila hain'ny lahy tsara koa milalao fory dia lasa mando ilay izy. Fa ny mbola averiko ihany tsy hoe lahy sady ato an-trano ato lahy lely dia aveo ilay lasa indray lahy dia lely ary ambadika ary tsy mety izay. Lahy raha ohatra ka te hiadana dia ny madama lahy any ampiadanina, ny vehivavy anie ka mifoka aina madama zao miaraka amin'ny lahy androany dia mifoka aina avao anatin'ny lahy i madama, hafa indray miaraka amin'ny lahy dia mifoka aina avao anatin'ny lahy vehivavy, izay mampatonga lisany hoe reraka rehefa avy milely satria aina no mivoaka ao anatin'ny lisany ao. Noho izany mba hoe tsara kokoa zany lisany hoe raha i madama ihany ao indrindra moa fa raha olona hoe hiteraka ato zao misy le tsirinaina tokony lasa zazakely miparitaka ary amin'ny hafa ary, miparitaka makary miparitaka mahary dia inona moa ilay izy ilay tokony lasa zazakely anankiray ilay mba hoe misy potipotiny kely ilay tsirinaina mba misy mipetraka ao lasa ny kafa etsy sy aroa dia tsara mba hoe rehefa i madama zany miaraka amin'ny lisany dia izy ankafiziny. Ny vehivavy anie raha vao ohatra ka hoe hitan'ny madama lahy zao hoe mandeha maketsika roa tonga dia tena manidina be ny sainy, ataovy eo amin'ny lahy ny toerana, raha lahy ny amparafesin'ny madama tsy maintsy tonga koa madama dia manerikitana. Noho izany rehefa tsy ny lahy atao amin'ny lahy dia atao madama, mila mankafy, izay no mbola tsy hain'ny lisany, mankafy dia ilay manoroka ao ilaina foana izany, tsy any amin'ny lely ihany rehefa hoe mifanoroka fa amin'ny andavanandrom-piainana, afaka ahazoana moramora ny tany madama dia afaka mifanoroka moramora ihany koa, tsy voatery hoe rehefa hoe manatra sakafo ohatra madama fa hoe manasa lamba izy dia lasa lahy mandeha makeny dia manoroka kely amin'ny tendany dia izay vita izay. Faly ange madama mahazo an'izay oroka kely izay. Tiako ny bonjour, tiako ny pejy, eny miarabanareo dia tiako ihany koa ianareo manaraka ny torohevitra mankasitraka ianareo ihany koa manaraka ny torohevitra dia engany indrindra fa ny tanora malagasy mba tsy hipingapinga loha loatra hanokatra vody
fa mba hitsinjy ho aviny aloha zay vao manokatra fe. Milay ianao ka eno misaotra anareo. Salut, azafady, mety ve manao firaisana amin'ny lavabody? Mety ho hisy fiantraikany ve rehefa ela? Ny milelany amin'ny lavabody zany amin'ny ankapobeny amin'izao aloha zany izy efa malaza satria be dia be ny lehilahy samy lehilahy miaraka indray efa malaza izy amin'izao fotoana izao zany. Tsisy ifanomezan-tsiny io satria ny fitiavana ihany koa tsy mifamehitra. Fa ho an'ny olona hoe vonona tokoa ilelany amin'ny lavabody zay dia mba tsara efa misy any amin'ny dokotera any amin'izao fotoana izao manadio an'ilay lavabody. Tsy maintsy diovina tsara ilay lavabody satria tsy nanetsinay ao tsy maintsy alàna ilay taibe dia efa misy menaka ihany koa fanadiovana ilay lavabody zay vao afaka milely any. Ho an'ilay lehilahy zany io zany, ny lehilahy samy lehilahy zany tiako lazaina. Fa raha hoe lehilahy ilely ny lavabodin'ny vehivavy dia oka aloha ho an'ny tovovavy. Fa adio indrindra hoe milelany amin'ny lavabody ndria raha mbola te hiteraka. Antony tsy maintsy ampiasa menaka ianareo. Iny menaka iny dia misy tsy maintsy misy potiny ho tafiditra any anaty lalan-jaza hiteraka zazakely ndry dia ho simba hanitra ny zazandry ilay tokony hanamboatra zazakely. Fa tsara zany raha ohatra hoe ho an'ny vehivavy efa niteraka tsy mieritreritra niteraka intsony dia mba hoe tsara kokoa zay raha ohatra ilely amin'ny lavabody nareo dia tsy maninona satria lehilahy nge rehefa tena hoe ao anatin'ilay fotoana tena mientana be ianareo aloha tsy mahatsiaro intsony hoe lavabody ty sa fory ty sa ino ty fa dia aletidetika any fotsiny. Isorohana an'izay zavatra izay dia mba hoe raha efa tsy hiteraka intsony zany ianareo roa dia mba mety kokoa raha hoe izay ilay izy any afaka milelany amin'ny lavabody. Nisy fanontaniana tany aloha tany ilay hoe raha ohatra ka voan'ny hémorroïde dia mety tsara ve milely amin'ny lavabody? Dia efa marary ve ilay lavabody dia mbola ampiana aretina ihany. Fa kosa ny hémorroïde hoe tsy ny lavabody akory ny olana. Fa ny hémorroïde dia karazana ohatran'ny tandrakely eto amin'ny lohan'ny lavabody eto ilay izy. Dia iongotan'ny dokotera zany iny raha ohatra ianao ka voan'ny hémorroïde fa tsy ilay hoe ilay milelany amin'ny lavabody ny anton'izay fa iny misy ohatran'ny tandrakely izay eto amin'ny lohan'ny lavabody eto. Dia indraindray ilay izy mety hoe efa be loatra na efa miomby loatra dia miditra ny anaty lavabody ihany. Dia amin'izay koa tsy maintsy marary na rehefa mikakaly izy lasa kamo mikakaly satria tsy inona lasa fomba ahoana kosa moa zany ilay hémorroïde iny raha ohatra hoe mafy tay koa isany dia tsy maintsy ho vaky koa iny dia hiteraka aretina. Noho izany raha ohatra ka hoe sendra voan'ny hémorroïde dia oka aloha tsy mila mipingipingana anatin'ny lavabody any mihitsy fa miandry tsara mihitsy aloha mba hoe sitrana tsara dia izay vao makany. Fa ho an'ny rehetra zany ny lavabody dia tsy natao apiditra zavatra fa natao amoaka. Mamoaka kakanka ny asan'ny lavabody dia nefa ilisany ilely dia apiditra ilay bibidy ao anatiny. Dia izay aloha dia efa lafy ratsiny koa izay. Te anjarany tsirairay mandinika ilay izy hoe tsara ve ho atao ve sa tsy tokony atao dia anjaranareo mandinika anazy. Bonjour madame, eno bonjour daholo areo. Inona vaovao? Tiako be ny consigne. Kakakakaka. Eno misaotra betsaka. Marina fa mbola sipa. Salamako bozay rehetra. Ahoana kay tsara atao? Bandy le tiavina be sa le tsy dia rarahiny ireny mety aky? Rehefa ahoana kay tsara ny ataon'ny bandy le tiavina be sa le tsy dia rarahiny kely? Marina fa mbola sipa fa tsy vady. Okaloha ohatran'ny tsy azoko tsara le resaka. Aleo mako ohatra lasa tsy malagasy indray za eto mamaly an'ilay resaka. Okaloha maka sofla tsara. Ahoana kay tsara atao? Bandy le tiavina be sa le tsy rarahiny ireny mety? Eny ary. Le bandy tiavina be ve sa le tsy rarahiny ireny mety? Dia aleo azava andresaka fa andy tsy mila manao miraikitra. Tsy tian'ny lehilahy ny vehivavy miraikitra. Ohatra hoe vao avy nihaona izao nareo dia ohatriny hoe revina ndraiky itsika sy roa ny miaraka
tonga de kivy be le rianina naty izy tsy teny amindreo tena tsy mety kivy be le ty andany vola ndraiky laliky ty le ty amorona vola ndray zany za le ty zany mbo tsy hanao revo mihitsy zany mibandy zany ao anaty saina raha mbola latsaky ny 5 taona lehilahy miaraka amindria aza misisika be zany ndre tsara kokoa hoe rehefa tena tia ny lehilahy de izy no hisisika amindri mitady fomba izy zay etsonandry mitady fomba izy andefana mesazy amindri raha ohatra ka na tena repotra be ohatry ny alika ary izy de zay izy natao hoe tena tia fa tsy indrino andeha hisisika any amin'le ry ihany andray ihany tia ndri avy eo tia ny fafandri noho izany aza misisika loatra avy lao ny lehilahy no hisisika amindria lehilahy amindria avy eo fa aza misisika any amin'ny lehilahy zany rehefa tia izy de valindry fitiavana miadana rehefa tsy tia izy de averylao tany koa tsisy miasa saina amin'izany de raha mbola mpianatra nareo aza mieritreritra mihitsy indri hoe tonga ve de tia izy zany de hisisika be aminazy tsy possible mihitsy zany ny lehilahy de zaza saina na ao amin'ny fanambadiana ao ary izy de mbola tazaina manoatra noho ny zazakely ka noho izany de tsy tsara rehefa ao amin'ny tokantrano aloha ianareo roa de indrino anjara-ndrino manome fitiavana anazy fa raha mbola mpitsipa ianareo roa ka mbola latsaka ny 5 taona ny lehilahy de oka aloha aza misisika be amin'indry lasa mihemotra izy avy eo na tena tia ary izy de le tiako rangasy mpamora kely ny lehilahy tsy tia an'ilay vehivavy le tonga de mora tia mora misisika be mora manaiky andry tsy voatery anaiky izay zavatra tiany rehetrarehetra nefa mila mandinika ny momba ndry ihany koa ndry manana fanapahan-kevitra ndry ihany koa ndry est-il possible de discuter avec vous eno coucou tiako rangaha filinina anao mankasitraka be dia be eo misaotra betsaka anareo de engany mba hifampizara ihany koa nareo zany indrindra fa ho anareo malagasy mba hoe hifampizara le izy amin'ny namana de mba ny mahasoa no hifampizarana fa tsy hifampizarana amin'ny ratsy ato zao resaka lely ny resahantsika ato de za koa tsy miteny hoe vao maheno an'le leso lisa de lasa de nao pratika be araka alay vady aloha le zanak'olona de zay lisa vao mitetika ny hoe andeha lely fa tsy mety rangaha tonga de amboarina androany tsy izay de ho andry koa tovovavy za mipingapinga lolo loatra indreo tsy mahazo mipingapinga hoa anokatra vody hoaizy ao amin'ny fanambadiana anga indreo vao maneniny soary mahafinaritra ana le fandarana ataonao fa nga tsy azo aseho le fory sy bibity akana lesona zay akana lesona de tsy azo aseho na fory na bibity fa resaka no azo atao ato zay aloha tsy azo aseho ilana tsiny aminareo raha ohatra hoe mitady fory ianareo na mitady bibity de tsy misy mihitsy zany ary tsy azo atao fa lesona no atao de anjarany tsirairay no maka anazy sy mandray anazy mba asiko pose de asina siramamy kely azafady de efa manisy siramamy kely indraindray azo reny ohatra hoe misy manao aletanareo le sakafo le za le misakafo iny ASMR ny anaran'le ataoko iny any anaty YouTube any be dia be zany hitanareo mbola tsy tsara loatra zany le micro ampiasaiko de zany mba tonga le tsy mety raha ity micro ampiasaiko ity de tsy mety atao amin'le ASMR fa lasa kely loatra le feo de zay mampety an'izy fa efa izay zany le siramamy kely afangaroko amin'le izy fa tsy voatery hoe lely foana fa mba tsindrin-tsakafo kely efa misy sasany-kely ataoko any de mba mijery zavatra hafa koa nareo fa tsy hoe lely foana parivandro akory marary eo koa ny lora hoe zay foana natao anatin'ny fiainana andavanandro kokoa ndry misy fantany kely azafady za sy ny sitako efa tsy hifankahita efa ho 3 volana de réunion nefa zay rehefa anao le RS tamin'ny voalohany de ranonaina vetivety vao tonga tamin'ny faharoa velona mety marary ve sa mampirafy anasa na tri aloha ho averiko vakina kely izy fa ohatry ny tsy mahay mamaky teny koa zany za sy ny sipako efa tsy mifankahita efa 4 volana 3 volana de raha vao niona nefa zay nanao RS voalohany de le ranonaina vetivety de tonga tamin'ny faharoa vao velona amin'ny ankapobeny aloha zany ny lehilahy ny tsirim-panantenan'ny lehilahy mbola betsaka kokoa mihoatra amin'ny vehivavy raha ohatra ka hoe
zay mbola atsasany kokoa zany ny vehivavy raha ohatra hoe isan'andro zany lehilahy te helihely dia vehivavy mety indraindray. Fa kosa eto zany hoe ela be zany ianareo roa ohatra ny tsy niaraka teto dia mety hoe lery koa zany hoe mety ela be ihany koa ny reraka koa izy tany dia mety hoe vetivety tonga ilay satria mitobaka be ilay tsiron'aina tao anatiny. Izany hoe tsisy maharatsy an'izay aloha. Rehefa miresaka ianareo mivady aloha dia fadio ny mifanapepo. Ohatra zao eto zao zany lery vetivety tonga ilay tsiron'aina dia tsy mahazo tonga dia tesitrin-driry madama izy ito. Tsy mahazo tesitrin-driry piso mety eny tena koa gasy dia tonga zay mbola dia akafy dia efa melamosina be eo. Tsy izay zany ny atao fa miresaka moramora hoe ay tsy manina an'izany ange lesy eto foana ndao indray rangahy verina ilay izy rapitso sao dia tokony rehefa avy eo indray rangahy izy natao nenilahy koa izany sange mbola tian'ilay bibitilahy sady ela be tsika tsy miresaka mba ampiana teny fampientana tsaratsara kely ohatran'izay ilay izy fa tsy mahazo mifanapepo na lehilahy na vehivavy tsy manan-jo hanapepo vadiny. Raha vao manapepo ny olona iray ny olon-tiana tadio tsara fa mifantoka ato anatin'ilay olon-tianao iny ary tsy ho adino mihitsy. Dia izay no mampikorotana ny tokantrano koa indrindra fa ity resaka lelo ity. Ohatra hoe vetivety tonga kokoa mibibity lery dia ao koa manakena be madama. Tsy izay no ataondry fa fampiresaka moramora nareo roa dia averina indray ilay izy rapitso. Ohatra ny lahy ihany koa avy eo menimena be le te tabaloaka be rangahy madama fefa niteraka fa izay rangahy tady ary ambadika ary. Ela nge tsy azo iva Virginie isan'andro koa ela tsy maintsy tabaloaka lelo lalao mibibity lahy isan'andro ka maninona moa raha i madama manao anazy ato an-trano ato. Tsisy maharatsy an'izany. Fa ilay fory madama mivoaka avao anie ka zazakely zanaka lisa no mivoaka avao fa tsy izy akory no tianao tabaloaka be ao an-tanànao. Ary na lehibe io na kely io tsy izay ilay zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia ianareo mankafy. Atao ohatran'izay ilay izy mba miaraka miadana miaraka manao ohatran'izao atao ohatran'izay ilay izy. Ny hoe lehilahy mampirafy dia aleo aza fa handresaka aloha fa lehilahy dia tombo fampirafesana fa io tsy fantatra hoe mampirafy izy na tsy mampirafy fa kosa ny ho anareo roa ilay hoe efa ela izay tsy nihaona dia mba tsara kosa mampiasa hoe kapoty aloha mba hisorohana mety hoe olana ny aoriana any ohatra satria nareo mbola misipa dia mety sao dia misy fiantraikany tsy mazava ny aoriana any dia izay vao manjary lasa mampalahelo. Afaka inona no mahatonga ny bibity lehilahy vetivety minatsaka ny tsiron'aina? Ahoana ny lehilahy rehefa misotro jus cola dia malaky mihenjana be ny bibity? Afaka omenao avy numéro anao mba ahafahako mametraka fanontaniana tsara azafady. Ho anareo mila numéro aloha dia tsy dia ilaina loatra ilay izy satria tsika mifampiresaka eto foana dia tsy izay ilay fiainana aty amin'ny fiainana inona moa izany fiainana manokana izany tsy dia ilaina loatra ilay izy fa mba mifampiresaka atsika fanohana ato dia izay ny zava-dehibe. Inona no mahatonga ny bibity lehilahy vetivety minatsaka ny ranon'aina dia lisanoa tsy mahazo manimba vatana. Simba ny vatany lisa satria lisany ihany no manimba anazy. Le toaka sy ny sigara dia ahena ilay izy. Dia mila misakafo tsara ihany koa lisany mihinana desera tsara koa lisany dia mihinana sakafo misy vitamina ohatra hoe misotro ronono, mila voankazo ihany koa lisany.